Matio toko faha-15. Ny tenin'Andriamanitra foanana amin'ny fanaondrazana. Matio toko faha-15 andininy 1 hatramin'ny 9. Dia nankeo amin'ny Jesosy ny fariseo sy ny mpanoradalana sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe: nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy raha hinan-kanina. Ary izy namalaka nanao taminy hoe: nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa nanao hoe: manajany rainao sy ny reninao, Exodus 20:12. Ary koa: izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa, Exodus 1:17. Fa hoy kosa ianareo: nazovy no hilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe: efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hahazoanao soa avy amiko, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Ko dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsia, marina ny namina ny Isaianareo hoe: ity fireneny ity manajahy amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Isaia 7:17. Ny haratsy ny fon'olombelona. Matio 15:10 hatramin'ny 20. Ary niantso ny vahoaka hankeo aminy izy ka nanao taminy hoe: mihainoka mahafantara, tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Dia nankeo aminy ny mpianatra ka nanao taminy hoe: fantatrao va fa tafotoina ny fariseo raha nandre zany teny zany? Ary izy namalaka nanao hoe: ny zavatra rehetra izay tsy namboleny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avelao izy, mpitarika jamby izy, ary raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka ny akady izy roa. Ary Petera namalaka nanao taminy hoe: lazao aminay ny hevitra izany fanoarana izany. Ary hoy Jesosy: ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia mankao an-kibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana? Fa izay rehetra mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sainy ratsy, dia ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenan ratsy, zany no mahaloto ny olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa dia tsy mba mahaloto ny olona. Jesosy sy ilay vehivavy Kananita. Matio 15:1 hatramin'ny 20. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany zany ka niantso nanao hoe: mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido, ny zanako vavy ampahoriany deminy loatra. Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: roay izy fa miantso mafy aorianantsika. Ary izy namalaka nanao hoe: tsy nirahina aho afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: tompoko ô, vonjeo aho. Fa izy namalaka nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho any amboakely. Fa hoy raha vehivavy: marina zany tompoko, fa na dia any amboakely aza mba mihinana izay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe:
raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irianao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay orizay. Jesosy nanasitrana mararimaro hafa. Matio 5:20, 7:20 hatramin'ny faraka amin'ny 30. Ary raha niala teo Jesosy dia nankany amoron'ny ranomasin'i Galilea izy, ary niakatra nankeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaikin'ny tongotry Jesosy. Dia nahasitrana azy izy. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra. Dia nankalaza n'Andriamanitry ny Israely izy. Jesosy nampitombo mofo ho ana lehilahy 4,000. Matio 5:20, 12:30 hatramin'ny 7:30. Ary Jesosy niantso ny mpianany hankeo aminy ka nanao hoe, mao nenay ny vahoaka, fa efa nitoetra hatelona taty amiko izy izao ka tsy manako hanina, ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana, fa ndrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza ny hahitanay mofo aty anefitra ampy hahavoky izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany. Dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy, ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangoniny ny sombitsombiny sy satsilany ka dia nahafeno sobika 7. Ary izay nihinana dia 4,000 lahy, afa-tsy ny zaza amin'ny behivavy. Ary noho ny efa nampody ny vahoaka izy, dia niondrana tsambo kely ka nankany amin'ny sisin-tanin'ny Magadana